tafy eo ambany masika ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andiny ny fahatelo amby dimapolo amby zato hatramin'ny fahaenimpolo amby zato. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato telo amby dimapolo amby zato enimpolo amby zato. Fideranan'ny tompo dia ny hira fahafitopolo amby zato no anaraka ny famakina ny salamo. Jesosy ny fitiavanao. Mitsangana riavana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo, jereo ny fahoriako ka avonjeo aho, fa ny lalanao tsy mba hajonoko. Solovava ka avonjeo, velomy aho araka ny teninao. Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena, satria ny didinao tsy tadiaviny. Lehibe ny antranao Jehova aho, velomy aho araka ny fitsipikao. Maro mpanenjika sy mpandrafy aho, tsy mba niala tamin'ny teny vavolombelonao aho. Mijery ny mpivadika aho, ka maharikoriko aho ireny, dia izay tsy nitandrina ny teninao. Eny fitiavako ny didinao, Jehova, velomy aho araka ny famondram-ponao. Fahamarinana no tsankerotry ny teninao, ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra. Amen. Petera voalohany toko voalohany ny andiny ny fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, ny amin'izany famonjeny izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahiny fatratra, dia rehefa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny nokatsahiny izay andro na izay toetry ny andro notondrony ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy, fa ho anareo no nanimpony ny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny, tamin'ny tenin'ireo nitory ny filazantsara taminareo amin'ny fanahy masina, izay nirahana avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tiany anjely hodiniana. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Irinay Tompo ny teninao, ho tafatoetra tsara ty anatinay, ary tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay mba ahitana zava-mahagaga ao amin'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary fifaliana trano iombonantsika amin'ny fiarahamandinika soratra masina toy izao, mba hitombontsika amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy ilay efa namonjy antsika. Eny ary fo kely ny bokin'ny Petera voalohany, aleo aloha dia ho teneniko hoe 5 ilay izy. Ndao ary toy izy ny fizarana ny amin'ny Petera voalohany, inona ny zavatra mba misongadinao arak'izay efa namakitsika azy io. Ay mitandrina azy tsy antery fa antsitrapo. Raha vakina moa zany ny tenenina matsika dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa misitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa mizotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana. Fa rehefa adimy mahafinaritra rehefa iseho ny lohan'ny mpiandry, ahoana ho izy? Dia azo ny satro-boninahitra tsy mety sy mba ianareo. Za tsy hiteny hoe iny moa dia ho an'ny mpiandry ondry, ho an'ny mpitandrina, fa ho antsika rehetra mizara fanompoantsika. Inona koa? Iza zao ny efa nahavaky ny Petera voalohany hatramin'izay niainany? Apahany mbola tsy nahavaky baiboly manontolo zany tika. Indray mandeha. Izy io raha vakiana tsisy atsasakadiny dia voavaky. Voavaky tonga dia vavaky e. Fa tsy voadinika.
raha androanana zany ao akatsasakadiny kely dia ampiarahanao amin'ity fiarahamandinika soratra masy dia mitsatoka tsara ao an-tsaintsika mihitsy hoe iza moa ny petera voalohany toko voalohany ohatry ny tsy mahita ho lazaina mihitsy tsika androany sa hoe elaela tsy nandinika soratra masy dia mbola tsy mafana motera manina ny toko fahatelo maninona hoe mba tsy ho firanjanam-bolo na firavaka fa aoka voataona amin'ny fitondrantenanareo ny lahy hoe tsy mila miteniteny fa ny fitondrantenanareo ihany dia mahataona ny vadinareo lehilahy mafoloha io zay le izy hoe tozany keo nareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantenany vavy izy na dia tsy amin'ny teny azy raha tany misy tsy manaiky ny teny inona koa hitondra tena tsara fampahirezana ny olona hitondra tena tsara araka an'Andriamanitra fa misy hevitra anankiray tena misongadina ao fampahirezana koa le izy fampahirezana ao anatin'ny fanenjiana fa misy andinin-tsoratra masina mba tia kotsipiantsika ny hoe andin'ny fahafolo toko fahatelo andin'ny fahafolo sy faharaiky ambin'ny folo na hoe vakina amin'ny anaran'ny tompo 3:10 fa na iza maniry fiainana sy tahita androsoa aoka izy aro ny lelany amin'ny ratsy ary ny olony mba tsy hiteny fitaka ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa aoka izy hitady fihavanana sy hianaraka azy io zany dia tokony ho haitsika tsinjery zay le lazain'ny ray aman-dreny teo hoe fitaomana ny olona fampahirezana ny olona hanana fitondrantena tsara fahamasinana fa misy miavaka koa famakitsika mazana amin'ny famelan-keriko eo amin'ny toko faharoa eo ary tena tsika protestanta mihitsy fa ianareo kosa dia fanjakam-pisorona firenena masina olona lanian'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay ny antsonareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ny fanjakam-pisorona io tena tsika protestanta zany hoe ny fiombonany ny mpitondra fihavahana sy ny laika manao ny fisoronana sary talako maso amin'izany ny fiarahan'ny mpitandra sy ny dekona mandroso ny fanasan'ny tompo fanjakam-pisorona sary amin'izany ny eny amin'ny pilipitra ny mpitandrina sy ny laika mitarika ny fanompo-mpivavahana aoarysika androso amin'ny fahalalana ankapobeny ny boky ny petera voalohany ny mpanoratra ny toerana nanoratana ary ny daty nanoratana dia vakina fotsiny ireny taratasy ao amin'ny petera voalohany toko voalohany dia milaza mazava amintsika fa ny mpanoratra ny petera epistily nosoratany petera dia i petera na ny fanolorana ny boky ary dia hoe epistily voalohany nosoratany petera fa ny azahoana mamoaka an'izany dia ny toko voalohany andininy voalohany milaza hoe petera apôstôlin'i Jesosy Kristy mamanga ny mpivahiny monina any ampielezana ny Ponto, Galatia, Kapadokia, Azia, Bitinia dia olom-boafidy any hoe nosoratana ho an'ireo kristianina mielipatrana tamin'ireo tany voatonontonona teo ity epistily ity mpivahiny sady olom-boafidy manana lanja ao anatin'ity epistily ity ny filazana fa ny kristianina dia olom-boafidy ary mpivahiny tsy eto amin'ny fiandohana ihany zany fa any anatin'ny epistily dia ahitantsika ny amin'izany hoe
ny kristianina dia olombo fidy ary mpivahiny. Ny faharoa taizy ty epistily ty no nisoratana any amin'ny Petera voalohany toko 5:7 mamarana ny epistily kosa indray dia misy filazana ny toerana atao hoe Babilôna. Izay ihany Babilôna voafidy ho namanareo manao velomanareo ary marika zana kokoa. Babilôna dia filazana amin'ny fomba miafina ny Roma izay toerana nisy ny ivon'ny fanenjehana. Izany tsy niteny izay ihany Roma fa rehefa miteny izy hoe Babilôna dia toerana anondrona any Roma izay misy ny ivon'ny fanenjehana zany. Miafina mantsy ny kristianina tamin'ny fotoana ny fanenjehana. Dia tany Roma zany no everina ao nanoratana ity epistily voalohany ho an'ny Petera ity. Ny mpanoratra mitoerana nanoratana ny taona nanoratana dia everina koa ny hoe taloha kely ny fanenjehana mahery vaika ny kristianina, tokony 2:20 hatramin'ny 4:20 talohan'ny Jesosy Kristy no soratana bokin'ny Petera voalohany. Inona ary ny foto-kevitra izay mivoatra ato anatin'ny Petera voalohany? Petera voalohany dia manasongadina ny fiantsoana ny kristianina aharitra sy hiaritra ao anatin'ny fanenjehana. Efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fanenjehana izy eo am-panoratana, mbola hitoy ny fanenjehana dia miantso faharetana sy fahavononana hiaritra ao anatin'ny fanenjehana sy ny fijaliana ny Petera voalohany. Zany hoe raha misy zany olona mahatsiaro fa miaritra fahoriana amin'ny maha-kristianina dia azo raisina ny bokin'ny Petera ampaherezana azy ireny. Misy olona mahatsiaro ve fa tena ny fijoroano kristianina no mampijaly mahatonga tsy maintsy hiaritra dia ao amin'ny Petera voalohany sika no afaka andray andin-tsoratra masina ny amin'izany. Io moa manondro izy ny toko voalohany 9 sy 7. Ny maha-olom-boafidy ny mpivahiny. Io le nresantsika teo hoe mivoatra atao anatin'ny Petera voalohany ny filazana fa isika kristianina dia olom-boafidy ary mpivahiny eto amin'izao tontolo izao. Tsy ponina eto mandrakizay isika fa mpivahiny. Avy aiza isika ny naketo? Avy any ekipin-dreny. Zany hoe ny fahavelomantsika eto dia fandalovana ihany. Raha ohatra atao ohatra ny fivahinianana, mandeha isika ponina eto Antananarivo isika dia maka taratasy avy amin'ny fokontany isika hivahiny any Toliara ohatra. Iny indraindray adinontsika olom-pirenena andeha ho any Toliara 3 andro tsy mitondra taratasy avy amin'ny fokontany. Tonga dia makany Toliara misy zavatra mitranga tampoka ao amin'ny fiarahamonina ianao ny tratreo. Azonareo ve ohatra zao ny raha tany amin'ny 720 hektara lazaina fa nisy olona vahiny anankiroa tao amin'ny renibean'ilay zazamaty fa tsy fantatra hoe iza na iza. Raha miasa tsara zany zao ny fokontany dia tsy maintsy misy taratasy fivahiniana dia fantatra ho azy fotsiny ilay olona. Saingy mipetraka izany fandaminana izany saingy tsy ajaintsika. Ary ao amin'ny fiangonana koa dia misy an'izany hoe raha miala eto ka andeha ho any Salema vaovao andray fanasan'ny tompo dia tsy tonga dia eo angalam-pihinana eo izay sy ny tompo no mifanaraka fa misy ny hoe taratasy fivahinianana. Na isika fiangonana koa aza dia tsy mahavatra an'izany. Na dia 3 volana isika no nihiraka hampanaovirany amin'ny toeran-kafa any amin'ny faritra na any ampitan-dranomasina dia tsy mba zatra an'izany sika fa tonga dia mandeha fotsiny. Fa tena misy dikany io. Mpivahiny sika ny ohatra zany dia ny hoe mandalo sika eto
tsika tsy ponina eto tsy ponina eto amin'izao tontolo izao sika fa vizany ananatsika eto viza tsy avozina mandra-pahafaty zay mpivahiny sika ary zany dia foto-kevitra misongadina tamin'ity boky ny Petera voalohany eto ambany masontsika ity. Inona koa ny mbola misongadina? Efa nilazainy namantsika teo fa antsoina ao amin'ny fiainana masina isika. Dia azafady tsy hoe manavaka fa indray moa vao maraina dia sahirana le maso. Miavaka fa tsy manavaka. Antsoina ao amin'ny fiainana masina sy miavaka amin'izao tontolo izao isika mpino. Petera voalohany toko voalohany 1:20 sy 9:10 indrindra. Tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo fa araka ny famasinana iantsonareo dia aoka mba masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ny farany izay misongadina ato dia ny fanondrona ny Jesosy Kristy ho mpisolo vava ho an'ireo miaritra fijaliana satria izy dia efa niaritra fijaliana koa. Fantany tsara io vavolombelon'ny fijaliantsika izy satria efa niaritra ny fijaliana koa. Efa misy olona mijaly dia tsarovokoa Kristy efa nijaly ho antsika. Misy référence moa reny azontsika manamafy ny hevitra. Ndrafitry ny boky eo ambany hoantsika mizara 4 ny boky. Ny toko voalohany 1:1 hatramin'ny toko 2 1:10 izay milaza ny maha-kristiana sy ny fanantenana ao amin'ny Kristy. Fizarana 2 toko 2:1 hatramin'ny toko 3:1 dia fiantsoana ao amin'ny fitondran-tena masina sy ny fiainatokantrano. Ny toko 3:1 hatramin'ny toko 4:9 dia ny fampaherezana ny olona hijoro amin'ny finoana ao anatin'ny fanenjehana na ny fijaliana amin'ny fanenjehana. Ny toko 5:1 hatramin'ny 4:10 dia sady famporisihana ho an'ny mpitarika ny fiangonana no fanaovam-beloma. Io le ampahany nambarany namantsika teo hoe andrason'Andriamanitra mitandrina azy tsy antery fa antsitrapo araka an'Andriamanitra. Ireo ny fizarana araka izany ity andin-tsoratra masina ambany masontsika ity dia tafiditra ao anatin'ny fizarana voalohany anorotsiritana ny maha-kristiana sy ny fanantenana ao amin'ny Kristy, ny atsara ny fiainana kristiana. Ndao ary sika hijery voambolana indray sika, voambolana anankitelo. Mbola nisy anankiray naverina ao amin'izao volana me izao ny amin'ny hoe fanahy masina. Famonjena amin'ny teny grika hoe soteria. Eto amin'ny Petera voalohany izy dia midika hoe fanafahana tanteraka avy amin'ny fahotana sy ny fangejan'ny Satana, fanafahana sy fanarenana manoloana ny faharavana ateraky ny asan'ny Satana. Nahitantsika an'izany moa dia eo amin'ny 10:10 fa ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahin'ny fatratra. Io teny io amin'ny teny grika dia hoe soteria. Rehefa tonga ny famonjen'Andriamanitra dia teraka ary tanteraka amintsika ny fiainana mandrakizay. Misy tika ny hafa koa io ao amin'ny Baiboly fa eto izy zany dia io foto-kevitra io no ambarany. Fanafahana amin'ny asa matin'ny Satana, fanarenana ny faharavana nateraka ny fahotana ary fanomboana fiainana mandrakizay. Ao amin'ny filazantsaraka ny lioka ohatra no hoe soteria dia fanasitranana.
ny fanahy masina pneuma hagion zay izy amin'ny teny grika lay a persona fahatelo ao amin'ny trinité pneuma ny atsarovantsika moa dia hoe pneu rivotra rehefa eny amin'ny tobin-dasantsika na eny amin'ny mpanao pneu dia misy rivotra ve pneuma zay ny adadivantsika le teny grika ina dikany hoe fanahy amin'ny teny grika pneuma rivotra hoy filazantsaraka an'izao natoko fahatelo raha miresaka amin'ny Nicodémosy ijeso ny rivotra mitsoka amin'izay tiany toy izany koa ny fanahy tsirenareo ny feony efa mahita pneu zany nareo tonga dia fanahy masina mba ho an-tsainy pneu dia ny hoe mpanompo manompo a dia hoe diakony eo ity voambolana hoe manompo ity a ho an'ny diakona moa dia niofanizy ny hoe misombovoka mihitsy ny dikan'izany miasa ary manompo amin'ny fomba feno fankatoavana an'Andriamanitra ilay ny antso sy ny fidy raha mbola adika koa izy dia hoe andevon'Andriamanitra mihitsy isika mpanompo fa amavan'ny mpanao dika teny moa noho izy fa tena hoe andevon'Andriamanitra mihitsy izy isika mpanompo aiza moa io soratra masina io le hoe ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo nanompony ny amin'izany zavatra izany fanompoana izay natao amin'ny fomba feno fankatoavana noho ny fiantsoan'Andriamanitra inona ny hevitra misongadina amin'ity Petera voalohany toko voalohany 10 hatramin'ny 12 ity efa nivakiana tamin'ny lahady izy io nanahoana ny fandraisanareo an'io zao raha ohatra nareo namaky teny inona ny hevitra azoana amin'io andinin-tsoratra masina vitsy io aza mamaky taratasy hoe raha za manokana aloha dia sahirana inona ny tiany mpanoratra ho lazaina tsy fantatro nareo fa dia hoe inona ary ny tiany mpanoratra ho lazaina miresaka any amin'ny famonjena moa zany ny tompo ny soratra masina eo amin'ny andininy eo aloha eo famonjena sy ny fanantenana ateraka io famonjena io nareo ve mba niombon-kevitra tamiko hoe vao namaky an'io dia sahirana inona koa ary ty tiany anjely tiany anjely hodiniana mimpaminany koa tary dia nikatsahan'ny fatratra izany famonjeny izany dia nitadiaviny mpaminany tsy katsahan'ny fatratra daory sika hijery ny hevitra misongadina atao anatin'ity Petera voalohany toko 12 ity voalohany ny famonjena ao amin'i Kristy dia efa nambara ny mpaminany ny hoe mpaminany moa dia milaza ireo fanambaran'Andriamanitra tany aloha misy ny mpaminany tranainy toandry Elia sy Elisa misy ireo mpaminany lehibe toandry Jeremia hatreny amin'ny Daniela misy ny mpaminany madinika fa mbola ambara koa aza fa mpaminany ry Mosesy mpilaza afatr'Andriamanitra zay ny mpaminany mpilaza afatr'Andriamanitra Mosesy isaky ny miaona amin'ny zanak'Israely izy dia ny afatra ampitondrain'Andriamanitra no teneniny izany zany dia milaza hoe ny testameta taloha dia efa nanambara ny amin'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy fa izao tsy azon'ireo olo ny testameta taloha ny amin'izany famonjena ao amin'i Kristy izany mbola tsy azony tanteraka mbola tsy feno ny fahalalany ny famonjena dia ambara ny 10 eto hoe notadiavan'ny mpaminany sy nokatsahin'ny fatratra izay ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo zay zany ny voalohany efa voambara hatrany amin'ny testameta taloha ny famonjena
ao amin'i Kristy fa tsy feno ny fahalalàn'ireo mpanambaran'izany. Lazainy le izy fa tsy feno ny fahalalàna. Io zany le hoe inona le voambolana epangelion izy tamin'izany fa tsy angelion. Any hoe teny fampanantenana mbola tsy tanteraka. Amin'ny vanim-potoana ny fiangonana voalohany dia efa tonga angelion ny epangelion. Ny teny fampanantenana tonga vaovao mahafaly. Tanteraka aty amin'ny testameta vaovao ny teny fampanantenana ny testameta taloha. Inona ny zavatra faharoa? Manana tombony isika ankehitriny satria araka ny voalaza teo ho antsika indrindra no naminaniny ny mpaminany tao amin'ny testameta taloha. Efa tanteraka tena tombony ho antsika mihitsy ny fahafenon'ny fanambarany ny soratra masina ny amin'ny famonjena. Ny manaraka tena asan'ny fanahy masina eo amin'ny tantara ny fanambarana ny famonjena. Hatrany amin'ny testameta taloha mitoy aty amin'ny testameta vaovao dia ny fanahy masina no nitaridalana ombiany na ahafahana ny laza na mpianatra na nafatra ny amin'ny famonjen'Andriamanitra. Mpaminany rehetra dia nobotsehan'ny fanahy masina. Manamafy izany moa fantatsika ny Timoty voalohany milaza hoe izay soratra rehetra nomeny tsindry mandr'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fanitsiana izay diso mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Iza misy an'iny? Timoty faharoa sa Timoty voalohany? 2 Timothée 3:16. Tena hoe asan'ny fanahin'Andriamanitra mitoy ny fanambarana ny famonjena. Eo zany ny azo ampidirana ny loha hevitra hoe mitaridalana ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia efa nitarika hatrany amin'ny testameta taloha mankaty amin'ny testameta vaovao azahoany ny olona ny famonjena, azahoany ny tantara-pamonjena. Inona ny manaraka? Ny drafim-pamonjen'Andriamanitra dia efa vita lamina tsara hatrany am-piandohana ka mandra-pahatanterany ho amin'ny Jerosalema vaovao, tany vaovao, lanitra vaovao. Aiza ho aiza moa izao ny planin'ny famonjen'Andriamanitra ho antsika miara-miaina ankehitriny? Mbola anatin'ny fahasoavana fiantsoana ny olona hibebaka ohatra tamin'ny andron'ny mpaminany ihany dia miandrandra inona isika? Tamin'ny andron'ny mpaminany amin'ny testameta taloha dia miandrandra ny Mesia ho tonga izy. Amin'izao koa isika miandrandra inona? Ny fanavaozan'ny tompo ny tany sy ny lanitra ametrahan'ireo olom-baovao na ny olom-bovonjy. Dia izay zany ato anatin'ity Petera voalohany ity dia misy fanambarana fa eto amin'ity anjara mofinainantsika ity mandeha tsara araka ny drafitra nataon'Andriamanitra sy napetrak'Andriamanitra ny famonjena. Ny dingana rehetra amin'ny famonjena dia mizotra araka ny drafitra napetrak'Andriamanitra tany amin'ny mpaminany aty amin'ny andro ny fiangonana anoratan'ny Petera ny epistily. Fampiarana ry ireto ny fampiarana dimy soratra somary majinijinika izy ireo. Fampiarana voalohany dia ny hoe anjery mba ho tahaka ny mpaminany isika. Tena anana finiavana sy fitiavana andalina ny soratra masina mba hatakarantsika misimisy kokoa hatrany izany atao hoe planin'ny famonjen'Andriamanitra. Nitady fatratra an'izany ny mpaminany hoy ny soratra masina. Fiangonana ny mpaminany ankehitriny. Eo am-piandrasana ny fahatanteran'ny planin'Andriamanitra izay ambaran'ny soratra masina. Ireo sisa mbola tsy tanteraka dia isika azoto andalina ary hanaiky
mbola iondrika ao anatin'ny soratra masina ahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izao tontolo izao, ny planin'Andriamanitra ny amin'ny famonjena. Mba isika indray zany ny mpaminany tena hikaroka fatratra. Inona ny zavatra manaraka? Mahaiza mankasitraka fa tsy mba tahaka ny tamin'ny andro ny testameta taloha ka mianahana eo isika inona ny Mesia, ahoana ny an'izao. Ao amin'ny andro ny filazantsara za moa dia mbola fandavana ny Mesia no hitantsika na tonga ny Jesoa vao miteny teo amin'ny hazo fijaliana. Fa zao dia tokony hisaotra ny tompo isika satria efa fantatsika feno ny an'i Kristy ary afaka mandray ny fahafenona ny famonjena izay vitany tamin'ny nahafatesany sy ny tsanganany tamin'ny maty isika. Aoka hankasitraka an'Andriamanitra ny amin'izany isika. Mba saintsainy hoe raha ianao ny olona tany amin'ny vanim-potoana ny testameta taloha dia nanahoana re mba tsy ilazana fotsiny isaky mihetsika izao dia hitady ondry foana atao fanatitra. Fa mahaiza mankasitraka mihitsy hoe aika tsika tia tsy lany vola ohatrin'ny akory nefa afaka misitraka ny famonjena satria vitan'i Kristy zanak'ondry tsy misy kilema indray maka fanatitra natena indray mandeha monja ny famonjena. Tsy mitady ny ninona tsony fa dia manolotra ny tenako no anjarako sisa dia mandray ny famonjena. Io moa ny averimberina foana hoe oro kristianina malala. Raha ianao ny tany amin'ny testameta taloha efa betsaka ngamba ny tsy mivavaka. Isaky mihetsika izao dia hoe ny anosy be foana hitady ondry hitady atao fanatitra. Hivavaka indray amin'ny lahady dia aoka aloha mba hitondra ny tia atao fanatitra na afaka hota. Ato ary tsy hoe ato fa amin'ny fiangonana sasany fa ataontsika hoe tsy atao amintsika. Vola foana, vola foana, vola foana. Fa tamin'ny andro ny testameta taloha ondry foana, ondry foana, ondry foana. Para ny lasa fandrarana tany an-tokotanim-piangonana. Tokony ho saintsaintsika izany. Hoe tena fahasoavana ngeza be no azontsika fahafenon'ny famonjena ao amin'i Kristy. Tsy mila karohana na vidim-bola toy inona fa atolotra anao tolo-botsitra. Io ny famonjena anjaranao sisa mandray azy. Izay ny ambaran'ny foto-kevitra. Ny foto-kevitra ambara hitantsika koa eto hoe tena efa tanteraka ho antsika ny asan'ny mpaminany nanomboka any amin'ny testameta taloha sy ireo mpitori-teny mandraka ankehitriny eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Adala izay tsy handray ny famonjena atolotra tolo-botsitra ao amin'i Jesosy Kristy. Inona no manaraka? Arak'izany satria feno ny famonjena ao amin'i Jesosy izay nambara hatrany amin'ny testameta taloha maka amin'ny testameta vaovao amin'ny vanim-potoana antsika ankehitriny ndere. Anaiko tarihan'ny fanahy masina isika ka hanambara koa ny filazantsara ny famonjen'Andriamanitra. Mba hanjarantsika koa ny mitory mbola betsaka ny tsy mahafantatra ny fahafenon'ny filazantsara milaza ny famonjena ao amin'i Kristy. Nde isika anamafiorina ny fahavitrihan'ny fiangonana, anamafiorina ny fanoloran-tenanao ho mpitory filazantsara. Inona koa ny mbola azo ampiarina? Voalaza taony hoe mety eza ho toy ny mpaminany mandalina ny soratra masina. Fa ny soratra masina manontolo manambara ny famonjena. Ny tiany haviana eto amin'ity fampiarana manaraka ity dia ny hoe aza variana ohatra hoe Petera voalohany toko voalohany ihany Petera voalohany ihany ndeha ifantohana fa ity mofinainy ity dia milaza amintsika hoe ny baiboly manontolo tsy misy analana no tokony halaliantsika mba hafeno ny fahatakarantsika ny famonjena omen'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra momba izany famonjena izany. Tsy ny apokalipsia ihany, tsy ny romanina ihany, saingy hoe protestantsika, tsy ny apokalipsia ihany hoy ny atoko-pivavahana hafa, fa ny baiboly manontolo mihitsy no ndeha hotrandrahantsika azahoantsika tena mahatakatra ary mandray amin'ny fahafenona ny famonjena ao amin'i Kristy. Tsy misy mihitsy zany
boky ao amin'ny baiboly ka tsy milaza ny famonjena ao amin'ny Kristy. Mivo ao amin'ny Kristy avokoa ny boky isanisany avy ao amin'ny baiboly. Genesis, ny Exodosy, sy ny sisa dia efa manambarany amin'ny Kristy zany. Ny farany manetretena dia feno fanantenana ny amin'ny tantara-pamonjena ny fiainantsika. Hatreto nefa tanteraka hatramin'izao iainantsika izao. Mbola miandry ny fahatanterahandreo avy sika raha sokafan'Andriamanitra manoloana ny fiangonana ny boky ny Apokalipsy milaza ny ho avin'ny tantara-pamonjena. Dia mahay za manetretena eo amin'izany tokoa ny lalantsika ary manantena fa ho tanteraka zany. Ny epangelion zany zao ho antsika dia ndeha atao hoe ny boky ny Apokalipsy izay ho tonga amin'ny fahatanterahany vaovao mahafaly izy amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Dia mahareta manetretena maneke zany fitantanan'Andriamanitra amin'ny tanam-pamonjena zany ho amin'ilay lanitra vaovao, tany vaovao. Hatreo ary ny fandalianantsika ny tianjara mofinainantsika ity. Izay tena misongadina ngamba heveriko raha izaho manokana dia ny hoe filazana izao anjara mofinaina izao fa eo ambany fitarian'ny fanahy masina dia manjary mahatakatra isika fa feno ny famonjen'i Kristy ary tanteraka amin'ny fotoany ny planin'Andriamanitra momba ny famonjena. Manjary mahatakatra isika fa efa voalaza ny baiboly manontolo ny amin'izany famonjena ataon'i Kristy zany. Hivavaka isika. Lehibe ny fitiavana ao Andriamanitra ary namakivaky tokoa ny tantaran'izao tontolo izao zany hatramin'ny fahariana mandraka androany ary ho mandrakizay. Misaotra fa mampahafantatra anay ny planim-pamonjena ao Andriamanitra, ny soratra masina iarahanay nandinika tamin'ity maraina ity. Hatrany am-boalohany ao amin'ny testamenta taloha manontolo mankaty amin'ny filazantsara sy ny epistily dia milamina ny fitarianao lalana n'izao tontolo izao andray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo fa feno tokoa izany famonjena izany ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Raha mbola misalasala ny hafa, izahay efa resy lahatra tanteraka dia faly miaina amin'ny famonjenao, faly misantatra ny fiainana mandrakizay ao aminao. Mankasitraka amin'izay hitondranao anay amin'ny tanankavanan'ny fahamarinanao mandritra izao tontolo andro izao, ny amin'ny fandaharam-potoananay tsiraray avy. Toano izahay, omeo fahendrena avy any ambony amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hijoro ho vavolombelonao amin'izay rehetra lazaina sy atao. Ampahereza koa izahay raha misy izay mahareraka anay, olana samihafa mety mitambesatra aminay, ara-ankonana, ara-pianakaviana, ara-piaramonina, ara-kasa eny ao amin'ny fianarana na ho anay ho andreo zanakay. Apetraka eo am-pelantananao ny tsy salama rehetra. Tononay mba hampionononao ireo manamanjo ary jereo Tompo ny firenenay. Ianao mahafantatra ny faharefon'ny fandriampahalemana, ny asarotry ny fiainana andavanandro hatrehanay ny amin'ny vidin-javatra ilaina amin'ny fiainana isanandro. Amin'izany rehetra izany dia ataovy tsapanay fa eto amin'ity firenen'ity ianao Jesosy Kristy sy ny fiahinao ary ny fiadananao. Tononay ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampita-dranomasina. Hitanao ny hazakazaka be dia be atao amin'ny fitoriana, amin'ny fomba samihafa, amin'ny sehatra samihafa, amin'ny alalan'ireo mpanomponao isan-tsokajiny, mpitondra fivavahana na laika. Tompo, tsy ho foananao eo anatrehanao ny fikelezan'ny aina ary hahavanina ny afafy rehetra ianao. Tononay ao aminao Tompo ny fikasana tsara ao anatinay tsirairay avy reto ary anginy izahay ahatsiaro eo am-pelantananao ireo olona mangataka ny mba hitondranay azy ireny amin'ny bavaka. Manginy izahay ahatsiaro ka nonona vavaka eo am-pelantananao ho an'ity fiangonana isolo fitiavana misy anay ity sy ny zanany ampielezana rehetra. Tompo renao izay
nitalaonay taminao momba ireo olona nifampizara taminay ny antombavaka nilany fiara-miasa taminay hamaly araka ny sitraponao any ianao ary ho fantatra izy ireny ny herin'ny vavaka hifampizarana sy hifanaova araka ny teninao fa misy roa mifanaika ety ambonin'ny tany angataka zavatra amin'ny anaranao dia ho tovinao izany. Hitanao koa ny tao am-ponay raha nanonona vavaka ho an'ny asan'izao fiangonan'izao sy ho an'ny zarany ampelezana izahay. Tompo, amaly araka ny haben'ny fahasoavanao any ianao. Ny vavakay dia atambatray mivavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Omeo anay niny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Petraha manao vavaka ampo-mangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.